manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Dia manana ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra amintsika manakavy izay manaraka hatrany izao fandarana izao na amin'ny alalan'ny radio zany na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny réseaux sociaux na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia aoka indray zavatra indray ianao ery ara-panahy fahasoavan'Andriamanitra fitahin'Andriamanitra indray amin'ity fotoana iarahantsika mianatra miara-mianatra tsika mianatra ny bokin'ny mpitsara toko fasivy dia ozy ny tenin'Andriamanitra moa milaza manao hoe ny tenin'Andriamanitra dia fanahy sy fiainana, ny tenin'Andriamanitra dia faniliny tompo sy fanazavana ny lalako, zany hoe misy fiainana be dehibe, misy zavatra raisina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra sy ny teniny moa dia ray ihany. Miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Miarabantsika tompoko, manao ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao izay manaraka tsy tapaka izao fandarana manakana fiainana miaraka amin'ny Jesosy izao. Dia hivavaka arsika amin'izao fotoana ray ao dia misaotra anao zay ny amin'ny fahasoavanao, ny amin'ny fitahinao na nomezanao ny teninao. Sarobidy loatra tompo ny teninao ary ny teninao dia mitondra fiainana. Tsy misy an'izany hoe olona nakatoy ny teninao nanaraka ny teninao dia tsy nahita fahazavana zany, tsy marina zany. Fa ny olona izay nakatoy ny teninao, nanaiky ny teninao, nangovotra nanoloana ny teninao dia tsy maintsy hiposany mazava. Satria zao voalaza ny teninao manao hoe ny lalan'ny marina tahaka ny fotoak'andro maraina izay mihamazava manapototao vovonan'ny andro. Ny teninao dia manazava anay, manamasinanay amin'ny fahamarinana izy ny teninao, fa teninao ny fahamarinana, zany hoe rehefa makatoy ny teninao zay dia hamarinana maimaim-poana amin'ny lala zany teninao zany. Dia zay mahatonga ny fiainanay mihamazava miatahin'Andriamanitra, koa dia hamarino aminay zany teny soa, teny fikasanao zany. Ary mangataka amin'ny fanahy masina ihany koa hampianatra anay ho azonay tsara, hazava aminay tsara ny teninao izay inaranay hoe tandroany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndavary tompo tsara toko fasivy. Ny ratsy nataon'ny Abimeleka sy ny nanjo azy. Ary Abimeleka zanaky Jerobala dia nandeha nakany Sekema tany amin'ny anadany reniny ka niresaka taminy sy tamin'izay rehetra isan'ny fianakaviany reniny nanao hoe mba mitenena ianareo anatrehan'ny mponina rehetra eto Sekema hoe iza ny tsara ho anareo, ny arahan'izy 70 zanaky Jerobala manjaka aminareo va sa ny anjakan'ny ray? Koa tsaroa fa taolanareo sy nofinareo aho. Ary nanadany reny nilaza azy teo anatrehan'ny mponina rehetra tao Sekema ka nanao zany teny rehetra izany. Koa ny fon'ireo dia tanaraka ny Abimeleka fa hoy izy rahalahtsika izy dia nomeny sekely volafotsy 70 avy tao an-trano Bala Berita izy, ary nanambazany Abimeleka olom-poana sy marivo salosana zany ka dia nanaraka azy ireo. Dia nakany an-trano ray ny tanao Ofra izy ka namono ny rahalahiny 70 zanaky Jerobala teo ambonin'ny vato ray, ary Jotana faralahan'ny Jerobala no sisa velona satria niery izy. Dia nivory ny mponina rehetra tao Sekema sy ny olona rehetra tao Milo ka nandeha nampanjaka ny Abimeleka teo anilan'ny hazo Terebita akaikinjaka matin'ny Sekema. Ary nisy ny lazany tamin'ny Jotama dia nandeha izy ka nitsangana tao tapon'ny tendrombohitra Gerizima, ary nanandra amin'ny feony ka niantso hoe miaino ahy ianareo mponina ao Sekema mba hiainon'Andriamanitra anareo kosa. Niainga hono ny azo anositra mpanjaka anjaka aminy ka hoy izy tamin'ny oliva.
manjaka aminay ianao fa ho ny oliva taminy ho foiko va ny diloeloko izay nankalazany reny Andriamanitra sy ny ololahy ka dia tsingevangeva ny rembony azo aho aroa ny azo tamin'ny aviavy avianao ka manjaka aminay de hoy ny aviavy taminy ho foiko va ny famamiko sy ny vokatro tsara ka andeha hitsingevangevana rembony azo aho de hoy ny azo tamin'ny voaloboka avianao ka manjaka aminay fa koa voaloboka taminy ho foiko va ny ranoko izay mahafaly an'Andriamanitra sy ny olona ka andeha tsingevangevana rembony azo aho aroa ny azo rehetra tamin'ny tsilo avianao ka manjaka aminay fa ho ny tsilo tamin'ny azo raha hosoranareo mpanjakanareo tokoa reo de avianareo ka mialofa amin'ny fialokaloko fa raha tsy izany aoka isy afy ivoaka avy amin'ny tsilo ka andevona ny siderany Libanona ho ankehitriny raha marina sa mahitsy nataonareo tamin'ny nampanjakanareo ny Abimeleka ary raha soa nataonareo tamin'ny Jerobala sy ny taranany ka novalianareo araka izay nataon'ny tanana izy fa niraiko ny ady anareo sady nanao ny ainy tsy ho zavatra hamonjy anareo tamin'ny tanany Midianina nefa ianareo kosa niodina tamin'ny taranaky ny raiko androany ka namono zanany 70 lahy te ambonin'ny vato ray ary Abimeleka zanaky ny ankizy vaviny no nampanjaka anareo tamin'ny mponina tao Sekema satria raha lahnareo izy koa raha marina sy mahitsy nataonareo androany tamin'ny Jerobala sy ny nataonareo androany tamin'ny sy ny zanany de mifalia amin'ny Abimeleka ianareo areo kizy kosa hifaly aminareo fa raha tsy zany kosa de aoka isy afo ivoaka avy amin'ny Abimeleka ka andevona mponina Sekema sy ny olona milo ary aoka isy afo ivoaka avy amin'ny mponina Sekema sy ny olona milo ka andevona any Abimeleka de rihitra nandositra Jotama ka nakany bera ary nitero teo mba hery any Abimeleka ralahany ary rehefa nanapakatelo taona tamin'ny Israely Abimeleka Andriamanitra de naniraka fanahy ratsy tamin'ny Abimeleka sy ny mponina tao Sekema ary ny mponina tao Sekema dia nivadika nafoy any Abimeleka mba hitsingerena ny loza natao tamin'ny namonoa ny zanaky Jerobala 70 lahy ka hanody any Abimeleka ralahany zay namono azy sy ny mponina tao Sekema zay nampaherin'ny tanany amon'ny ralahany ary nanaova mponina tao Sekema otrika tany atapitetribohitra izy de nobabon'ny otrika zay rehetra natalo tamin'ny zalalany zany ary nolazaina tamin'ny Abimeleka zany de tonga tao Gala zanaky Ebeda sy ny ralahany ka nakany Sekema ary ny mponina tao Sekema natoky azy de nivoaka ho any an-tsaha izy ka nito ny voalobony ary nanososy azy de nanao fanaty-piderana ka niditra tao an-tranon'Andriamanina izy de ninana sy ny sotro ary nanozona any Abimeleka ary io Gala zanaky Ebeda izy moa Abimeleka ary izy moa Sekema no hotopotsika tsy zanaky Jerobala va izy ary tsy Zebola va no lefiny manompoa taranaky amora raha ny Sekema fa nahoana no anompo io sika ary engany ka eo ambanin'ny tanako reo olo reto de soroky Abimeleka ary izy tamin'ny Abimeleka amaroa ny miaramila anao ka mivoa eo amin'ny andininy fa 5 nefa 5 ary rehefa hitan'ny lehilahy tamin'ny Israely fa maty Abimeleka dia samy lasa nandeha ho any amin'ny fireneny avy izy zany no namalian'Andriamanitra ny ratsy nataony Abimeleka zay nataony efa nataony tamin'ny rainy tamin'ny namonony ralahany 70 lahy ary ny ratsy ritra natao mponina tao Sekema dia natsingerin'Andriamanitra tamin'ny lohany avokoa ka dia niatra taminy ilay fanozonana nataony Jotama zanaky Jerobala pasteur ya nisoratsika moa zany mbola afaka mianatra n'zany andalatsoratra masina mahafinaritra zany lavalava le izy pasteur nisy nididianina kely nisy nididianina kely kelikely any voadingana fa anjaratsika atao anatin'ny tokantrano no mameno an'le izy zany satria dia mitantara moa zany nahafatesany Abimeleka daholo zany le izy teo mitovitovy am'le teo ambony any zany raha ohatra zany pasteur Alvarez hojerentsika ity tantara ity de resaka fiadiana tombontsoa manokana resaka fitiavan-tena ary indrindrandrindra fankalana ny namana rahalahy ray tapo zay no anisan'ny nanosika ny Abimeleka hamona n'ireo rahalahy ny 70 lahy ka nahatonga azy nanao foana zany ary nampalahelo satria rehefa nilazana zay tantara zay Abimeleka
zanaky Jerobela zany zany hoe zanaky Gideona zany raha marina tafiditra atao anatin'ny zanaky Gideona izy io dia ny nampalahelo dia nataona olona hiaraka itsony aminy ity Abimeleka ity ary ny vahoaka ny Sekema rehetrarehetra no anisany voatarika nyity lehilahy atao hoe Abimeleka ty tamin'izany fotoana izany. Iverenako hoe ilay teniko teo pasteur Alvarez eo amin'ilay hoe amin'ilay resaka fitiavan-tena no nanosika azy hamono an'ireo rahalahy-dreo. Io zavatra io dia manaranaka izy io ary mandrak'androany dia movatsy zany no tantara miseho. Raha mijery fotsiny tsika amin'izao fotoana izao dia misy olona mahavita mamono vadiny mba atonga azy hanana ny fiainany manokana. Misy zanaka say mamono ray aman-dreny miteraka azo zao. Misy piraitapo miady tena miady ary mifampitoreny amin'ny ambaratokam-pahefana maro isan-karazana tany amin'ny tribonaly. Misy zanaka faravavy mitorony lamato, ny lamato mitorony vavy evo dia miritarita eny amin'ny tribonaly eny izy mianakavy nefa dia piraitapo ihany samy zanaky dada sy neny zao. Zay no anisan'ny zavatra mitranga. Ina moa no mahatonga an'izany? Ny mahatonga an'izany dia resaka fitiavan-tena. Ary rehefa tafiditra ao amponin'ny olona iray ny fitiavan-tena dia lasa mety afara mihitsy amin'ny famonona ilay namana akaiky amin'izao fotoana izao. Raha ohatrasika zao mba miresaka ohatra eny amin'ny reny olona manana ady eny amin'ny tribonaly reny dia rehefa notaniana hoe inona ny antony hijanonjanonana hoe ty ina ny olana ina zao dia saika io resaka ady lova io avokoa. Zany hoe lay taranaka lay ray aman-dreny tany aloha tany dia manomboka mifandramatra amin'izao fotoana izao miady amin'io tranobe anankiray io miady an'io tany izay tokony ho zaraina normala fotsiny dia lasa ohatrany hoe mifampiриtarita eny amin'ny tribonaly mandany vola makarena dia ny mampalahelo le vola lany eny amin'ny tribonaly efa be lavitra no le vidin'le fananana iadiavana. Zany zavatra mitranga ao anatina fitiavan-tena avokoa zany rehetrarehetra zany pasteur Alvarez. Ary zany no anisan'ny ara-tsi-panahy mitranga tamin'ity lehilahy atao hoe Abimeleka ity ka nahatonga azy namono ny rahalahiny 70 lahy ary tsy nisy velona ohatran'ilay zanaky Gideona anankiray sisa atao hoe Jotama sisa io sisany velona faralahy sisa io sisany velona sofa niafina io zazalahy io. Dia zay no natonga anazy zany mba hoe mba velona soma tsara ihany. Fa i Jotama tsy voatarika Abimeleka hoe niaraka ny komo taminy ary Jotama ihany koa niary ny tombontsoan'ireo piraitapo aminy na dia efa maty azy ireo piraitapo aminy rehetrarehetra reo. Ka zany no maharatsy ny fitiavan-tena pasteur Alvarez. Ary raha ilaza angamitsika hoe ahoana ny fomba ialana amin'izany resaka fitiavan-tena zany satria ny fitiavan-tena anie no mahatonga ny kolikoly, ny fitiavan-tena no mahatonga an'ireo von'olona maro isan-karazany, ny fitiavan-tena no mahatonga ny olona anankiray jamba ny vola ka tsy mahita hoe rahalahiko ty na anabaviko ty na fianakaviako akaiky ty fa dia lasa manao tao foana zany vokatr'izay resaka fitiavan-tena zay. Ary zany pasteur no nahatonga ny hoe raha miresaka tsika tia mitantarany filazantsara dia Jesosy Kristy tompo ny fidolona 12 mirahalahy. Reo 12 mirahalahy reo dia nobeazina nandritra ny telo taona mahery nianatra tenin'Andriamanitra nampianarina tao amin'ny école biblika mba hitory ny filazantsara. Ary tena voko fampianarana tao satria tsy mba hoe olombelona no nampianatra an'izy ireo fa Jesosy Kristy tompo tena no nampianatra an'izy ireo. Fa nampahonena mbola nisy anankiray tao hoe Jodasy Iskariota mbola tratran'ny fitiavan-tena sy io fitiavam-bola io. Ary io lehilahy io tsy mba hoe namadika ny mpianatra fotsiny fa dia ilay mpampianatra azy mihitsy ilay ray ny ara-panahy dia Jesosy Kristy tompo sady Andriamanitra no ray ny ara-panahy nivadika tamin'io izy
mivadika tamin'io zao nefa ny zava-doza nateraka ilay izy namatitra izy fa akoatrany hoe fidinjany vokany any amin'ny fahaberezana mandrakizay dia raha tsy fefara teto amboniny tany satria tsy olona namono azy fa izy mihitsy ny namono ny tenany dia nivaroraka ny tsinainy ozy ny soratra masina nampalahelo nefa raha ny Judas Iskariota vokatra izay atao hoe resaka fitiavan-teny zay pasteur Alvarez ary zay no navoan'ity lehilahy atao hoe Abimeleka ty zavatra anankiray faharoa zay nanana toe-pon'ity Abimeleka ty dia zao nanana fo ratsy fo maloto zany hoe akoatrany hoe nanjakany fitiavan-tena nisy felona natao aminy natahotra ihany koa izy sao dia avy amin'ny loralahanyireo misontrotra ambonimbony kokoa noho izy zany hoe tsy mazaka ilay toerana hoe misy hafa te hisontrotra natahin'Andriamanitra kokoa noho izany zay zany le toe-pony zay nitahiry karazana rankinina tao anatiny foana fo maloto valifaty tao anatiny tao ka tsy nijereny hoe piraita-po amiko reto fa hoe ahoana ny azahoako an'ilay tompontsoa manokana io mantsy pasteur rehefa tafiditra tompoko i fo maloto dia ny fo maloto zany a tsy mandeha zavatra mahagaga amin'ny fo io rehefa maloto tsy zavatra anankiray any mampaloto an'io ohatra hoe niditra tamin'ny alalan'ny fahatezerana ohatra ny nampaloto ny fonao dia volo mampandoto ny fo tsy mandeha rery zany fa rehefa miditra ny fahatezerana dia tonga dia misisy keo kaikiny io ny valifaty dia miaraka amin'ny ao ny fialonana dia miaraka amin'ny ao ny alahelo dia miaraka amin'ny ao ny vesatra rehetrarehetra dia miaraka amin'ny ao ny palpitation dia miaraka amin'ny ao ny tension miakatra namidina dia miaraka amin'ny ao ny maso tsy normal sy ny tarehy tsy normal zany hoe hitanao eny amin'ny mason'le olona sy eny amin'ny tarehan'le olona hoe maloto ny fonty olona ty dia miaraka amin'ny ao ao ny fibaikona ny taova rehetrarehetra eo amin'ny vatana zany hoe avy eo amin'ny fo no mibaiko ny tanana sy mibaiko ny saina mibaiko ny maso lasa manaonao foana zany pasteur zay le zava-doza ary zany natonga ny Abimeleka nanaonao foana tafiditra le felonana tafiditra le fikasany ratsy hoe amonony rahalahy tafiditra le fitiavan-tena sy le fitiavam-bola dia niaraka tamin'izay piraita-po aminy no narikany io a pasteur zay mahatonga antsika mitoro ny filazantsara amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy reraka tsika mitoro ny teny eto satria be lehibe ny olona tokony ataoko hoe tokony hanana ny maizy azy izy mianakavy le piraita-po zany tokony manana maizy azy fa vokatra le hoe lovana velan'ny ray aman-dreny na fananana na velan'ny ray aman-dreny dia io ny ediavana io ny misaborotahana dia zao samy manana n'Andriamanitra ivavahany amin'izay ny sasany manan'Andriamanitra Jehova Andriamanitra ny sasany manan'Andriamanitra sampy ny sasany ray mavita mamosavy ny sasany tsy mivavaka hoe zay raha tsy mivavaka fotsiny zao dia izy tsy mivavaka iny nefany ao anatin'ny fony ao misy zavatra tsy normal za dia miteny antsika raha fianakaviana ianao mahita an'ity ka manana olana ianao mipiraita-po aminao manana olana ianao amin'ny ray aman-dreninao manana olana ianao amin'ny fianakavianao noho ny resaka ady tany noho ny resaka ataoko hoe fiadiana fahefana dia za dia milaza amintsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe zao tontolo zao ny mandalo zao zavatra iainantsika zao mandalo tsy mitoetra maritra mandrakizay entsika ka raha ny ataoko hoe fanaovana ratsy no anaovana tsinotsinona ny namana na ny tompontsoanao manokana no entina aminona ny namana dia tsy dia tsara loatra zay zavatra hoe pasteur fa ny lalana izoran'izany dia lalana misotra makany amin'ny tena hoe fahaverezana zay zavatra ary ity tantarany Jeroboaly ty nampalahelo tamin'ny fiafarany dia tsy ilay zanaky Jeroboaly atao hoe Jotam manoho ny ady taminy fa Andriamanitra mihitsy no namaly azy tamin'ny fanirahana naniraka fanahafa Andriamanitra fanaratsy hiditra tao anatin'ny ity Abimeleka itya dia lasa nikomy tamin'ny amiko io rehefa vahoaka tao Sekema tamin'izany fotoana zany ratsy be ny farany zany pasteur Alvarez marina dia marina zay pasteur hoe misy an'ity hoe lehilahy atao hoe Abimeleka ity zay zanaky Jeroboaly izy io mohatra mampatsiahy ny tantaran'ny Abrahama ny tantarany toerana misy an'ny Abimeleka i Jeroboaly dia niteraka tamin'ny ankizy vaviny akoatra ny vadiny zany
dia nanambadiny akisy vaviny zany hoe mpiasany zany a nyvadiny ty Jérobaly ty ary zay mbola lazany tenin'Andriamanitra hoe le ozona nataony Jotama hoe Abimeleka zanaky ny ankizy vaviny ozy izy nampanjakainareo fa le zanaky le tena vadiny a nyvononareo. I Abrahama ihany koa dia niteraka lehilahy tamin'ny ankizy vaviny de tamin'ny Agara zany tsisy akory zany fa Ismaela zanaky Abrahama zany Ismaela tamin'ny ankizy vaviny. I Abimeleka koa dia zanaky Jerobala tamin'ny ankizy vaviny. Ismaela dia olana lehibe tamin'ny tantaran'ny taranaky Abrahama ara-dalàna mandraky ty nandroany zay moa mahatonga an'io Zerabomba sy risiny resaka tany Arabo io a zay mahatonga andreo olana be savoritaka hatramin'izao olan'izao tontolo zao mihitsy zany a ny olan'ny tantaran'ny Ismaela. De tahaka zany koa i Abimeleka lasa olan'ny fianakaviana ray manontolo mihitsy ny fisian'ny Abimeleka satria dia tsy enatra tsy tahotra raha lanao rairay aminao a de vitan'le rangatiny namono azy ary tsy ray tsy roa tsy folo fa fitopolo lahy zay tsaranao izy dia nyvonoiny. Misy karazana ozona foana zany eo ambadiky io azo lazaina hoe fijangajangana io paster ary sarotra de sarotra manarina zavatra ray a vokatry ny fampitehana avy amin'ny fijangajangana. Raha misy zany zavatra potika amin'ny alalan'ny fijangajangana tsy moramora manarina an'izany ary tsy tafarina mihitsy ray zay. Faharoa paster de hoe i Abimeleka ty dia mianatra zany tsika azo atao zany a manao zavatra ray tsy miaraka amin'Andriamanitra paster azo atao zany manao zavatra ray a manao projet anankiray tsy miaraka amin'Andriamanitra. Azo atao koa mitondra firenena tsy miaraka amin'Andriamanitra tahaka ny Abimeleka zao mitondra firenena izy tsy niaraka tamin'Andriamanitra ary rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra moa zany a de mazava ho azy aniran'Andriamanitra fanahy maloto. Andininy fahatelo amby roapolo de zao mivakana tsara toko fasivy andininy fahatelo amby roapolo. Andriamanitra dia naniraka fanahy ratsy tamin'ny Abimeleka sy ny mponina tao Sekema ary ny mponina tao Sekema de mivadika kana foan'ny Abimeleka. Tamin'ny voalohany aloha niaraka i Abimeleka sy ny mponina tao Sekema paster niaraka nitsokombakomba tamin'ny zavatra ratsy. De rehefa aveo zareo a nivadika aveo. Misy karazan'olona zany rehefa anao ratsy dia ohatra miavana zany paster. Misy karazan'olona zany rehefa anao ratsy a ohatra araky ny teny raha raisitsika le ohatra ny teny paster fa mpitory amin'ny tribunal rehefa itory olona anankiray anapotika olona anankiray de ohatra miray saina zany anapotika olona ray ohatra mitovy hevitra zany raitsykombakomba amin'ny ratsy. Fa ny hafaran'io a reo olona miraitsykombakomba amin'ny ratsy reo tsy maintsy hifamadiko reo paster satria zay voalazan'ny Baiboly satria nina ny antony tsy mifanahy masina ny miasa ao fa fanahy maloto ny miasa ao fanahy ny démonie. Ho an'ny olona anankiray zay na izy ray mpianakaviana na izy manana projet na izy mpitondra orinasa na inona no zavatra ataony na inona zavatra ataony ka tsy miaraka amin'ny fanahy masina ny hafarany tsy maintsy fampitehana fa fambaraka hatrany hatrany. Tsy rary ny zavatra nataony reto mponina tao Sekema reto paster tsy rary ny ary ty zavatra natao ty Abimeleka ty de tsy rary ny tsy rary ny voalohany de zao nanadino anysoa nataony Jerobala de Gideona zany Gideona le lehilahy nanafaka azy teo tanan'ny atsinanana rehetra teo tanan'ny Midianina teo tanan'ny Amalekita tahaka ny fasikin-dranomasina nisany nefa tamin'ny alalan'ny Gideona no namonjen'Andriamanitra n'ireo firenena io. Fa ity mponina tao Sekema zay anisan'ny tena hoe ray tanàna amin'ny Gideona ty mihitsy no nivadika paster no nivadika ary tsy tia lala hoe nanadino soa hoe olona nanisy soan'le firenena olona nampiasain'ny tompo hamonjy an'le firenena nefa de novonony ny zanany. Fahotana mahafaty zany paster fahotana mahafaty mihitsy zany be dehibe ny olona am'izao fotoana zao a olona tsy misaotra ozy ny ten'Andriamanitra ny aparana ny olona de ho ty tena tsy misaotra tsy manaja zay masina. Misy karazan'ny olona zany a ingrat manana zay toe-tsaina hoe ingratitude zay hoe tsy mety mankasitraka tsy mety mamaly soa. Misy karazan'ny olona mba nanao soa fa nodina tsy hita ny zavatra nataony ny zanany takonina zavatra ataony ay zany ambadika io zavatra tsara ataony olo ka hodinao tsy hita io a zavatra ataony olona ka hodinao fanina io a misy ozy ny tenina ozy na de neobolana gasy ary de milaza zay hoe soa atao le venam-bola fa ndatsy atao loza miantony karazana hoe misy loza miantry ny olona ray zany ohatra hoe manadino ny somba natao anazy. Andriamanitra zao namonjy atsika
misy olo karazan'olo zao paster nafahan'andriamanitra izy ohatra hoe tao anatina trozabe izy paster de tao anatin'izy trozabe de fa saika nigadra mihitsy efa niakatra tribunal le raha fa no ny fahasoavan'andriamanitra no ny fitiavan'andriamanitra hoe tambavaka de hoe tambavaka izy de afaka tam'izay problème zay de nitahin'andriamanitra izy tsy trosa ihany nivahan'andriamanitra fa men'andriamanitra vola azy izy mba anaovan'ny fomba ahafahany mihetsika de am'izao fotoana zao izy tahin'andriamanitra milamina ny fiainana nanadino sona ataon'andriamanitra loza miantona ane zany baiboly ny atony laza hoe retim-pony natao tato sikema rety ka nanadino sona ataony Jerobaly firy amitsika nefa nanadino sona ataon'andriamanitra na bokon'ny salama raha fatelo am'zata rany mitena zay misaorany Jehova ry ata ny fanahiko ary misaorany naramasina aza misy adinonao ny fitahiny rehetra aza misy adinonao tsarovy raha lasa napaha fa matona toy zao Andriamanitra nytanao fa soavan'Andriamanitra matoy zao anao ary raha misy zany tena tokony isorako voalohany indrindra raha misy ny tokony hajaiko voalohany indrindra raha misy ny tena miko voninahitra voalohany indrindra de zao Andriamanitra zay mbola matoy zao anao aza misy adinona ny fitahiny rehetra fa retim-pony natao sikema reto paster de nanadino sona ataony Jerobaly ary nefa ran'izy ireo de loza ratsy matsiravina satria digantsika mozy teo fa ataony andininy fa enina amby efapolo de zao mvolazany tenyandriamanitra hoe ary nonandre zany ny olona rehetra atao tilikambo nonandre zany ny olona rehetra atao amin'ny tilikambo tao sikema dia niditra atao amin'ny efitrano firenena atao tranony berita andriamanina izy ary nolazaina tamin'ny Abimeleka fa tafangana atao amin'ny tilikambo tao sikema ny olona rehetra atao ary Abimeleka sy ny vahoaka rehetra atao dia niakatra teriterbotra Zalmona ary Abimeleka nitotra famaky hazo tena tanany ka nikapa sapakazo ka nobetainy zany hoe Abimeleka zany nakahazo tany terbotra paster de nitarita ny vahoaka rehetra hitondra hazo ny mpona atao sikema zany niafina ny Abimeleka satria fa nivadika zany zareo niafina atao ny efitrano lehibe anankiray de nitotorany Abimeleka kitay tao zareo de nidorany tao nidorany velona tao tena nidorany velona tao ary may tao zany reo vahoaka reo ary Abimeleka ihany koa zay nanran'Andriamanitra fanaratsy de ozy ny tenin'Andriamanitra nisy vehivavy andiny fa telo amby dimapolo de hoe nisy vehivavy anankiray nanjera vato fikisoam-bary tamin'ny lohan'ny Abimeleka ka navaky ny karandohany nisy karazana famalina mivaivay avy amin'Andriamanitra paster ho an'ny olona misy hoe manana zany toepo ratsy miaraka amin'ny devolo zany ty Abimeleka ty vaky ny lohany mpona atao sikema dorana velona ratsy ny afaran'ireo olona ny vadika tamin'ny Jehovah reo paster ratsy ny afarany ary nampalahelo moa zany ny fahafatesan'ny Abimeleka tsy mba miaramila ny namono azy fa vehivavy kely no nandatsaka ny vato fikisoam-bary io avy any amin'ny tilikambo ambony any dia tapitra ny any Abimeleka zany paster zany ohatrohatr'izay le izy raha ohatra ka tsy hoahana ny lesona tao anatin'ity mpitsara toko fahasivy tokoa dia lay fomba fitariana zay azony Abimeleka tsy avy amin'Andriamanitra zany hoe tonga teo amin'ny toerana anankiray manana ny maizy azy izy fa sanke tsy Andriamanitra nametraka azy teo na ny marimarina kokoa de hoe tsy nanaiky ny fitarian'ny fanahy masina ity Abimeleka ity de lasa nananao foana izy zany rehefa nipetraka teo amin'ny toerana io satria tsy nanakatao afa-tsy ny hoe namono ny ralahany nanao tsinotsinona ny ralahany nandripaka andreo ralahandreo zay ny toepo nananany ty lehilahy atao hoe i Abimeleka ity io dia ataoko hoe lesona angeza be mihitsy paster na ho an'ny mpitarika firenena anankiray na ho an'ny mpitarika orinasa indrindra momba ny resaka fitariana ara-panahy ny mpitarika anankiray zany efa nelan'ny fanahin'Andriamanitra mitovy mihitsy mantsy zao ny tantaran'ity Abimeleka ty sy ny tantarany Saoly samy nelan'ny fanahin'Andriamanitra de rehefa nelan'ny fanahin'Andriamanitra izy nefa mbola mitarika ihany ao anatin'ny fikambanana ara-panahina anankiray de ny zava-doza zany de tsy manana eritreritra afa-tsy ny antsika ny ralahany hamono ny ralahany anao tsinotsinona ny ralahany ary faly amin'ny fahavoazan'ny ralahany mihitsy azy zavatra ratsy be io paster misy fotoana mampalahelo eo amin'ny setra ny fitoriana filazantsara eto Madagasikara satria raha ohatra hoe mba mahomby zao ny fiangonana anankiray de tsy hafa ny manentsika azy fa ny ralahany ihany fiangonana hafa ihany ny manentsika azy fa na ratsy ny ao hoe zao ny am'ireo hoe
be dehibe ja be dehibe pastera ndraindray ny manakina antsika eto naka fanatany Nigeria reo naka fanatany Afrika Atsimo reo naka fanatany Italia Londres reo de reny olona mihetsika devoly reny hoe karamainy reny olona mihetsika devoly reny hoe karamainy reny aiza moa di tsika very pastera dia anarama olona bitabitaka isaky ny mihetsika eo nga io moramora ny mandroka devoly zany fa misy zany fa misy zany zavatra zany zany hoe tsy ilay fampandrosona n'le asa nametran'Andriamanitra azy no imasony fa lozany manaratsy ny hafa nefa le olona enjehanao ane miazakazaka mafy any izy ary ny olona enjehana koa moa tsy tokony ho kivy pastera za zany mampahery an'ny pastera zay mijery an'ity fandarana ty hoe raha manentsika anao ny olona pastera na manao tsinotsinona anao ny olona na misy fiangonana manentsika anao mahereza tena mahereza satria za zany pastera hoe mijery hoe reny le fanenjehana mahazo reny zany dia karazana ohatrany hoe raha tomobile izy de ohatrany moteur anankiray vao mainka mampiazakazaka anao reny ohatrany hoe vao mahazo moteur anankiray vaovao anao ahafahanao miazakazaka ka tsy tokony reny mihitsy zany no akivo hoe manao an'izao na manao an'izao na manao an'izao fa le toetra ny mampalahelo le toetra ny mampalahelo hoe samy mpitoro filazana tsara fa mifamingana io misy mifamingana io mody miara misakafo ndrandray miara mihinan-kanina fa mifamingana fampiatsara velatsy mody rahalahy zao rahalahy nareo rahalahy tena mahafinaritra nareo rahalahy hoan'ny sakafo rahalahy fa mifamely io famingana io pastera tovy amin'ity le zéro bala le ity Abimeleka ty mihitsy ary misy karazan'olona ifindran'ny fanany Abimeleka io rahalahy samy rahalahy zao fa mifamono mifamingana fanao tsinotsinona ary mifandramatra mihitsy tena mifandramatra miseho rahalahy na miseho rahavavy fa ny ao apo afa mihitsy pastera zany izy pastera tsy zany le fietsika na ampitarika anankiray raha ampitarika ara-panahy ianao tsy zany mihitsy tsy zany ny fototsy ny fombiazana za zao raha ohatra mitarika fiangonana za raha mitaona olona eto pastera tsy mitaona olona anaraka anahy ary tsika de manambarana zany ao anatin'ny fiangonana manao hoe ianao raha tonga hivavaka eto de zao aza manaraka an'ity fiangonana ity ary aza manaraka pastera eto fa Jesosy arahana ny foto-kevitry ny baiboly any arahana foto-kevitry ny baiboly any arahana rehefa ny baiboly no arahanao rehefa Jesosy no arahanao tsy very mandeha zany ianao ary tsika aza misy fotoana miteny mihitsy manao ndana miverana fiangonana misy anao de zarao zay zavatra tsara nyraisinao teto raha mba misy zavatra tsara nyraisinao fa tsy hoe makaty ohatra le olona na mivavaka aty de misy tena tsy mahazaka an'izany mihitsy aty amintsika moa zany raha ny fiangonana vaony oloko nyresahana de misy fotoam-bavaka maraina tandro arivo amin'ny enina misy amin'ny sivy misy amin'ny 12 misy amin'ny 5 misy de misy fiangonana maro misy mpanompon'Andriamanitra avy any fiangonana rahavavy tonga ao izy mivavaka ao de tsisy olany zany za zao raha misy pino aty amiko makany amin'ny toerakafa tsisy olana amiko zany tsy mampirafy ny dikan'izany tsy mampirafy ara-panahy ny dikan'izany pastera fa manovo hery ny dikan'izany manovo hery manaraka ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ny dikan'izany tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva fa tsy reraka satria raha ohatra kosa ohatra hoe alahady ohatra ny fiangonanao vao mifolo amin'ny sivika hatramin'ny 12 isaky ny alahady de alarobia ariva amin'ny 5 hatramin'ny 9 sasany maty kosa ny fanahiny olona rariny le olona raha ohatra izy zany hoe manovo hery izy ka tsy mifindra fiangonana kanefa izy le manovo hery iny de misy indray le tsy mahazaka zany hoe misy mpanompon'Andriamanitra tsy mahatanty ny fandrosony ny mpino aminy ary zay ny navoany ty Abimeleka ty tsy nahatanty ny fisondrotany rahalahiny ohatrany hoe tam'ireo rahalahiny be dehibe nanana famezam-pahasoavana tam'ireo de ahoana ny ataon'ireo andoraka ho sakanan'ireo atao zay fomba rehetrarehetra tsy amson'ireo de nyvonoana mihitsy moa ny any Abimeleka ity tam'izany fotoana zany ary ny any Saoly mpanjaka raha mandinga ny tantarany Davida tsy Saoly tsika nataony Saoly zay fomba rehetrarehetra anakanana Davida tsy ho tonga teo amin'ny fanjakana nezahanao vodoana fa ny olona manana ny fanan'Andriamanitra tsy rendrika izany pastera tsy azo sakanana mihitsy za de mampahery antsika mpanompon'Andriamanitra zay mahatonga na mampahery antsika mpanompon'Andriamanitra hoe mety mandalo fanenjehana angamba ianao zao pastera mety mandalo fanenjehana mafy ianao mba miazakazaka mba tena milofo fatratra mihitsy kanefa de misy olona manao tsinotsinona anao ny ambadika manao tery vaimanta mihitsy anapitena ny asa fanompona zay ataonao raha ao anatinao ny fanan'Andriamanitra tsy ho rendrika mandrak'izay zany ianao tsy ho rendrika mandrak'izay ianao nio fotsiny pastera za fotsiny zany zavatra hitako hoe ny
ny fitazonana an'le fomban'andriamanitra raha miazony ianao zany le hoe andriamanitra momba anao dia izao foana ny zavatra tsy maintsy jeren'andriamanitra voalohany. Andriamanitra tsy mijery ny tampon-dohanao, andriamanitra tsy mijery ny hoe ahoana ny fomba nanetezanao ny volonao, nataonao solabe indray sa nataonao jakisona, tsy izay ny jeren'andriamanitra voalohany. Andriamanitra tsy mijery ny fomba nanetezanao ny hotongotrao, tsy any jeren'andriamanitra voalohany, fa andriamanitra mijery ny toe-ponao hoe manahoana ny toe-pony olon'ity, manahoana ny toe-pony ty paster ty, manahoana ny toe-pony ty mpitarika ara-pivavahana anankiray ty. Any jeren'andriamanitra any zany. Ary ny fahombiazana dia miainga ao anatin'izay toe-po zay. Averimberitsika eto foana hoe nanana rahalahy anankifito i Davida. Nay Samuel dia resy lahatra tamin'ny atsara tarihan'ny Eliaba. Hoe tena zany ny lehilahy vahoatsy Jehovah. Miainga avany koa le Aminadaba. Fa tonga dia nay Samuel resy lahatra. Nahita nitsanganana. Niala tany koa le Sama na io Sama. Tena resy lahatra mihitsy izy hoe lehilahy ny Jehovah ty. Fa ozy Andriamanitra mantiny Samuel. Tsy reo ny fitiako. Tsy reo ny fitiako. Dia na Jesia zany tsy resy lahatra tamin'ny Davida. Misy ihany fa bon lehilahy kely mpiandrondro kely zay menamena volo kely zay tsisy idirany amin'ity resaka ty. Resa-jazy zany tsisy. Zany raha mbola tsy mbola mahay manasa tongotra. Ohatraohatran'izay le afatra tiany Jesia apitay. Fa ozy Andriamanitra mantiny Samuel, ozy Samuel mantiny reo mpiray-tapo aminy miandry azy tsika aloha fa izy ny voahotry Jehovah. Izy ny voahotry Jehovah. Naninona no Davida ny voahotry Jehovah? Le antony pastera Andriamanitra mpandinika ny vosiny fo. Ary zay ny teneny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:24 hoe nahita olona araka ny foko nahita olona araka ny foko. Zany hoe i Davida zany no jeren'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny toe-pony. Zay ny nametran'Andriamanitra azy teo. Ary tsy matin'ny Saoly zany. Tsy matin'ny Saoly zany i Davida. I Saoly dia zakana monasy fa tsy matin'ny Saoly io na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Satria Andriamanitra nametraka azy teo amin'ny toerana. Ary zany zay mahatonga antsika hoe fampahery eto amin'ity onjam-peo sy fahitalavy teo raha tody sy fanenjehana mafy ianao ka Andriamanitra nametraka ny ositra ao anatinao io. Andriamanitra nametraka ny fahasaovana ao anatinao io. Niza andetika anao, niza anao tsinotsinona anao, niza ametraka otrika sy zana-tsipika ary sakana ny miafina mangingina any. Andriamanitra niadinao pastera. Ary tsy maintsy tavavoaka zany olo zany pastera Alvarez. Tsy maintsy tavavoaka zany olo zany ary marina tokoa zany pastera hoe rehefa ny fanahy masina ny ao anatinao Andriamanitra momba anao dia araka mivolazana any amin'ny Romanina toko 9 any manao hoe 2:30 hoe ary Andriamanitra ny momba antsika izy anao tohotra antsika, izy anao namelaka fa Kristy efa maty sady nitsangana tamaty ary mifono antsika eo kavanany ray. Ny olona manana ny fanahy masina pastera dia tsy mety ho raraka zany mihitsy. Mety mandalo olana izy, mety mandalo ady fa tsy raraka zany mihitsy, tsy ho resy zany mihitsy. Ary fantaniana apetraka ary dia zao antsika manakavy zay manaraka ty fantarany ty hoe inona ny fanahy manosika antsika amin'izao fotoana zao, inona le fanahy ambadika antsika amin'izao fotoana zao manosika antsika no zavatra ray. Raha ny Abimeleka zao pastera dia azo efa naveriberintsika teo hoe tsy fanahin'Andriamanitra mihitsy nanosy azy fa fanahy ratsy, fanahy ny démonie tahaka izy fa tsy nanana ny fanahin'Andriamanitra. Tahaka izy fa tsy nanana fanahin'Andriamanitra tahaka ny Saoly. Ny elan'ny fanahy masina dia tonga ho azy le fanahy maloto. Zany hoe tsy misy olona zany pastera hoe latsaka ao nelanelany. Hoe zanaka sady tsy an'Andriamanitra tsy any devoly fa nelanelana tsisy an'izany pastera raha baiboly. Tsisy an'izany. Fa na ianao an'Andriamanitra na ianao tsy an'Andriamanitra. Zay le izy. Foziny ten'Andriamanitra fidinareo izay tomponareo na ny Andriamanitra ny razanareo. N'Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany fa raha zao sy any akona kosa izy Josoa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Manompo an'i Jehovah dia hitanao sy ny hanina hoaninao sy ny ravitrotronao. Androany dia afaka mbola misafitsika hoe dao hanompo an'Andriamanitra. Ahoana namantarana hoe fanahy masina ato amiko satria ny olona anankiray manana fanahy masina pastera dia mino marina, mino tenin'Andriamanitra, manaiky ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona tsy manana fanahy masina dia mino lainga. La ohatry ny Andriamanitra mihitsy maniraka fanahy. Ato amin'ny Romanina vakitsika pastera te Romanina toko 1 dia misy an'izao vakitsika mihitsy aminy Romanina toko 1 andiny 5:20 dia misy an'izao teny zao 5:20 sy 5:20 zao vaky ny teny. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalitoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. 5:20 izany nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan'ny ratsy mahavoafady sy ny maro samihafa. Zany hoe misy zavatra zany pastera 5:20 tapany faharoa dia araka izany kosa nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika anao zavatra tsy tokony atao
ozy ny ten'andriamanitra rehefa toy izy ny de hoe satria nino tsy fahamarinana izy de nataon'andriamanitra nino langa misy fotoana zany ny olona na de mivavaka atra de tsy mety mino ten'andriamanitra tsy mety manaiky an'ity tenin'andriamanitra ty ary de am'izay fotoana zay a de lasa tafiditra ho azy pasteur ny fahadisokevitra tafiditra ho avy nirika fandevoly miditra amin'ny fiainan'le olona de potika le olona rehefa avy eo zay namantarana hoe tsy fanan'andriamanitra hoe tsy manaiky an'ity lazain'ny baiboly ty ina lazain'ny baiboly zao ny lazain'ny baiboly hoe ianao de nateraka indray olom-baovao ianao efa lasa ny zavatra taloha tsy fantatrareo fa fantenanareo de tempolo ny fanay masina tsy fantatrareo fa ao anatinareo ny fanay masina ny fanahintsika miara-milaza ny fanay masina miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'andriamanitra tsika ary zany tokoa tsika ary mpandovan'andriamanitra tsika mandova fiainana mandrakizay manana fiainana mandrakizay manana ny narantsika voasorotra any an-danitra raha mino an'izany tenin'andriamanitra zany ianao mino ny fanay masina ianao dia tsy nolainga mihitsy ianao ny devoly de mpandainga ary zao ny zavatra teneny devoly ianao de resy ianao de tsy tafavoaka zany ianao de karazan'olona voaozony ianao misy feo anankiroa zany a na ianao ny feon'ny lainga ny devoly na ian'ny fahamarina avy amin'ny fanay masina ka angatao ny fanay masina am'izao fotoana zao hoe fanay masinao meo ana nino ny teninao anaiky ny teninao fa rehefa makatoa ty tenin'andriamanitra ty tsika de mora ho an'ny fanay masina miditra amin'ny fiainantsika fa rehefa tsy makatoa ny tenin'andriamanitra ozy ny tenin'andriamanitra hoe mamehirika idiran'ny devoly lasa mora ho an'ny devoly a miditra amin'ny fiainantsika ka ny vahaolana ao antsika de zao fakatoavana tenin'andriamanitra pasteur ny vahaolana ao antsika de ny fakatoavana ny tenin'andriamanitra miaina arak'ilay voasoratra atao anatin'ity volazan'ny baiboly tya ny soratra masina de miteny manao hoe sambatra ny madio apo fa izy a no mahita an'andriamanitra ary jesosy kristy tompony ko de nampianatra momba n'ireo sakafo io hoe avy ao amin'ny fo ny voan'ny fisainany ratsy de ny vonon'olona ny fangalam-badin'olona sy ny fijejejona sy ny fitsangatsangana maro isan-karazany zany hoe ny olona anankiray zany efa ratsy io fony io de tsy maintsy hamon'olona ny farany io angalam-badin'olona ny farany io anao nreo karazana fahotana maro samihafa reo ary zay tao am-pony abimeleka ny navoaka de mba azahoany fanjakana de vonony daholo rahalahy ny fitopolo a mirahalay reo engane mba tsy ho zany ny zavatra misy eto Madagasikara pasteur engane mba tsy ho zany ny zavatra isy ao anatin'ny tokantranonao engane mba tsy zany ny zavatra isy any anaty fiangonana maro isan-karazany any fa hitoetra amin'ny tena fitiavana an'andriamanitra tena anjakan'ny fitiavan'andriamanitra ao am-potsika sy ao anatintsika eo ary rehefa ao anatinao le fitiavana de izay ihany koa no mivoaka avy aty ivelany pasteur Alvarez ny tompo hitantsika hivavaka ao anao ny tenanay mialohan'ny amarana ty fandarana ty raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao ny amin'izany fampianarana mpitsara toko fasivo zany nresaka momba ny tantarany Abimeleka sy ireo fatin'olona fitopolo be zao zay no vonono zany ranga zany noho ny toe-po ratsy toe-po tena maizina toe-po feno fankalana feno avinavina feno faharatsina zany mahatonga anazy namono andreo rahalandreo zany Andriamanitra de mifona androany ho an'ny olona zay manana toe-po ratsy zay mety hoe feno fankalana namana feno vengeance feno karazana ohatran'ny lolo-po feno fitiavan-tena fitiavam-bola fanaovana tsinitsino any hafa ary misy olona tonga eto amin'ity toerana ity tsy mahay mamela heloko mihitsy am'izao fotoana zao ary vokoatra zany tsy famelan-keloko zany dia marary izy am'izao fotoana zao ianao ny anasitrana zany io zany to ianao any anafaka an'izany io amin'ny anarana Jesosy fanareti-poa fa avesarana amin'ny anarana Jesosy satria tsy manana toe-po mahay mamela heloko mihitsy de enao Jesosy eo no anafaka sy anasitrana azy satria ny teninao de milaza mazava tsara mihitsy fa zay madio apo no mahita an'Andriamanitra i Davida rehefa nenjehany Saoly na nisy vanim-potoana ihany koa lavy tao anatin'ny fahotany dia tonga saina izy ary ny teny manao hoe amrony fo madio ao Andriamanitra ary avozy olona marina indray mifanato anatiko engane izany tonananan'i Davida zany hitoetra ao anatinay sy reto olona zay mijery reto amin'ny anaran'i Jesosy amen amen mirazo soa tompoko a hotahin'Andriamanitra atao anatin'ny tokantrano ato veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina
amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tomposaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko